Zatsialaminasia e, zatsialaminasia e. Isanuna faranisa misa tanura omangezany ety minitra sisa lefa olamolao senao Kristi ande mahiraira ene ande mahira saina esro ny miara-minilaina aventurier Shiawani Jesu Manano mbola tsara amintsika jiaby, manano salama tompoko amin'ity fotoana manokana ity mandritra ny herinandro ny tanora ato amin'ny Fédération Madagasikara Avaratra dia hiatrika fifohazam-panahy miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Lohahevitra lehibe no iarahantsika mandritra n'izany herinandro zany dia ny amin'ilay fanontaniana manao hoe zovo moa ianao. Fanontaniana mila valiny izy io ary ny marika toko 5 no hamalitsika azy mandritra ny herinandro manaraka amin'ity fotoana azy anaovantsika azy ity. Zava-dehibe loatra manko ny fahafantarana ny momba antsika, mba ahafahantsika manao izay zavatra tokony ataontsika indrindrandrindra tanora-tsika. Ka amin'ity andro voalohany ity dia tiako sady ny hitarika ny saintsika ao anatin'ilay fanontaniana manao hoe azovo moa Jesosy, satria mialohan'ny hamantarantsika ny tenantsika dia zava-dehibe tokoa no ahafantarantsika n'ilay mpamorona antsika, ahafantarantsika n'ilay mpamonjy antsika. Ka amin'ity andro voalohany ity zany mialohan'ny hidirantsika ny momba ny tenantsika dia andeha ny momba ny Jesosy no hozavatsika voalohany. Araka ny resantsika dia hoe ny marika toko 5 no ifantohantsika. Mialohany zany nefa dia tiako nisarika ny sainao andehantsika hiaraka hivavaka isika. Mitenena Jehova fa vonikitandreny izay manomponao aminaran'i Jesosy. Amen. Ny marika toko 5 dia ialohavan'ny toko 4. Zao no vakin'ny toko 5 andininy voalohany sy faharoa. Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Ary no niala teo an-tsambo-kely izy niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanamaloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Araka ny fanambarana eto zany dia izao, tonga tamina toerana anankiray ireo Jesosy niaraka ny mpianatra, satria avy namakivaky an'ilay rano izay nisamboaravoara, avy namakivaky tafiotra izy ireo eo amin'ny toko 4 manomboka eo amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 5:20. Tafatsaka soamatsara izy ireo, tafapita soamatsara izy ireo ka tonga teo amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Gerasena. Ry tanora malala, ry havana malala, andeha ho zavatsika ao amin'ny bokin'ny Marika hoe manahoana no sary anehoan'ny bokin'ny Marika momba ny Jesosy. Satria mampagaga sy mampalany fanahintsika manko dia izao eo amin'ny 5, eo amin'ny toko 5, andininy voalohany sy faharoa. Rehefa tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ireo dia napagaga dia Jesosy riry no miala tao anaty sambo. Tsy misy fanambarana zany atao amin'ny andininy voalohany sy faharoa hoe reo niaraka taminy niala tanaty sambo. Ary hitantsika mitoyany fa nifanena tamina lehilahy anankiray izay azo ny fanamaloto izy. Te hanambarantsika zany fa ity toko 5 Marika ity dia mission manokana amin'ny Jesosy. Eny fa na dia niaraka tamin'ireo mpianany azy izy dia mission an'izy zaraiky fô. Izy rery no anatanteraka mission, ary le mission dia tsotra andeha hanavitra an'ity lehilahy ity izay tavela ao Gerasena izy. Ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe andeha ho zavatsika manahoana ny sary anehoan'ny Marika
an Jesosy. Ny marka dia anakiroa ny sary anehoany an Jesosy. Voalohany, marka toko 12 andiny 5:30 dia maneho ny bokin'ny marka fa Jesosy dia ilay Mesia. Jesosy amin'ny marka zay nanoratra ny bokin'ny marka dia antsoina ihany koa hoe Mesia. Inona moa ny hevitra zay hanehoana an'izany hoe Mesia zany? Any Mesia dia izao zavatra ao anatiny manodidina azy. Voalohany dia izao, manolotra fiadanana amin'ny andro mahory ho an'ny olona zay sendran'izany izy. Ny Mesia zany dia mampanantena fiadanana, mampanantena fandriampahalemana, mampanantena fitoniana. Ry tanora malala, ry havana malala zay manaraka ankehitriny, tiako ny milaza amintsika ary maneho amintsika fa i Jesosy dia antsoina ihany koa hoe Mesia, ary mampanantena fiadanana, fitoniana, fifaliana ho antsika. Ka raha vao miresaka ny bokin'ny marka isika dia zany sary zany maneho ny marka an Jesosy. Voalohany, mety tsy manana fiadanana isika, mety tsy mahatsapa fitoniana isika, mety tsy mandry fahalemana ny fiainantsika amintsika miresaka zao ny tanora malala, no reo etraketraka ny fiainana ray manontolo, no reo karazana olana marobe zay miteraka raritsaina ho antsika dia iny fa tsy miaino anaty fitoniana isika. Tiako anefa milaza aminao ry tanora malala fa manana Jesosy antsoina hoe Mesia isika, ary mandritra ny herinandro dia tiako milaza aminao fa mampanantena fiadanana, mampanantena fitoniana, mampanantena fandriampahalemana ho amin'ny fiainako, ho amin'ny fiainanao, ho amin'ny fiainantsika matanorantsika Jesosy Kristy. Zany ny antsoina hoe Mesia. Ny Mesia dia mitondra fiadanana, ny Mesia dia mitondra fitoniana. Korotana ve ny fiainanao? Misamboaravoara ve ny fiainanao? Aza dino fa manana Jesosy antsoina hoe Mesia isika, izay afaka aplamma izany fiainana izany. Tovy amin'ireo amin'ny toko 4:5:30 ka hatramin'ny 7:20, misamboaravoara ny fiainan'ny mpianatra, fa rehefa nitsangana Jesosy dia tony. Ry tanora malala, hitsangana eo amin'ny fiainanao Jesosy, hitsangana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy Jesosy, hitondra fitoniana, hitondra fiadanana, hitondra fahalemana satria Mesia izy. Ny faharoa dia izao, amin'ny maha-Mesia dia izao ny hevitriny, fototry ny fifaliana ho amin'ny fiainantsika ankehitriny sy ny fiainana ho avy. Ry tanora malala, amin'ny maha-Mesia Jesosy dia miezaka, ary tsy hoe miezaka fa nampanantena mihitsy izy, fa hitondra fifaliana ho an'ny fiainana ankehitriny sy ny fiainana ho avy rehetra. dia izay ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Tsy vita mitondra fitoniana, tsy vita mitondra fandriampahalemana, tsy vita mitondra fiadanana, fa aikoka ry tanora malala, aikoka ry havana malala, Jesosy dia nampanantena fifaliana, nampanantena fiainana ao anatin'ny haravona manakaliva Jesosy. Betsaka ny tanora zay manaraka ankehitriny no tsy mahatsapa fifaliana ao an-tokantrano, tsy manana an'izany antsoina hoe fifaliana zany, nolo karazana olana maro samihafa zay iainany ray aman-dreny. Maro ireo tanora any am-pianarana tsy mahatsiaro fifaliana, nolo karazana mety tebotebo stress mahazo. Maro ireo tanora eny amin'ny fiarahamonina izay tsy mahatsapa fifaliana antsony amin'ny mahatanora azy, noho ny famozam-po, noho ny karazana fahadisom-panantenana maro samihafa. Ary tanora malala, mandritra ny herinandro dia tiako ny maneho aminao fa ao amin'ny Jesosy irery ihany amin'ny maha-Mesia azy no misy loharano mpifaliana. Ary zay rehetra manantona an Jesosy dia mahazo zany fifaliana izany, mahazo zany hasambarana fiainana feno haravona izany. Ny fifaliana tolotra ty tany ty, ny fifaliana tsy maharitra, fa fifaliana miserina sy mandalo. Ary zay ny maha-Mesia azy, tsy ny fifaliana ny any ihany no atolo Jesosy, fa ny fifaliana rahatry zay. Zany hoe mampana tena fifaliana tsy manam-pataperana ho antsika tanora, ho antsika ray aman-dreny, ho antsika mianakavy ilay Mesia Jesosy. Amin'ity androany ty mety nandisy fanantenana anao no olitianao,
ka alahelo lava no iainanao ny tanora malala, tsy mahita fahasambarana ianao eo ambodin'ilay telefona dia alahelo ranomaso lava ny iainanao mandritra amin'ny tontolo andro, mandritra amin'ny tontolo alina. Fa dia tena aminao manana amin'ny Jesosy izay afaka asambatra sy ampifaly anao indray izy satria Mesia. Ny faharoa izay sarany olony ny bokin'ny Marka amin'ny Jesosy, hitantsika voalohany teo zany fa Mesia izy. Dia anatin'ilay Mesia misy zavatra anankiroa, fototry ny fiadanana, manolotra fiadanana, manolotra fifaliana. Ny faharoa dia izao, ny sarany olony bokin'ny Marka amin'ny Jesosy dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ny Marka toko voalohany 1:40, Marka toko 7 1:7 dia miresaka amintsika tanora fa io Jesosy io kay dia antsoina ihany koa hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra tonga nofotra, zanak'Andriamanitra nanenty tena nanaiky ho faty teo amin'ny azo fijalina. Inona ny antony ilazana azy hoe zanak'Andriamanitra? Dia tsotra, satria izy no nandresy ny fahotana, izy no nandresy andevoly, izy no nandresy ny fahafatesana. Noho ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany Jesosy tamin'ny maty dia izao, nandresy ny fahotana izy, nandresy ny fahafatesana izy, ary nandresy andevoly izy. Zany hoe raha vao miresaka zanak'Andriamanitra isika hanehoanan'i Jesosy dia tsotra ny havana malala, tsotra ny tanora, Jesosy zanak'Andriamanitra mila mpandresy. Jesosy mpandresy, mpandresy ny fahotana, mpandresy ny fahafatesana, mpandresy amin'ny devoly. Ary Marka toko 10 dia ahitana tanora anankiray izay voageja an'izany zavatra anankitelo izay niresahantsika izany. Voageja ny fahotana, voageja ny devoly, ary any amin'ny fasana amin'ny toerana misy azy izay tambido ny fahafatesana. Ary tanora malala, manahoana ny situation misy anao amin'izao fotoana izao? Amin'ny maha-olombelona antsika mianakavy ry tanora dia mpanota isika, taranaka mpanota isika. Ary ny apôstôly Paoly dia manambara fa na miezaka ny anao ny tsara zay isika dia izao, ratsy mandrakariva no ataontsika satria efa natiora mampanota antsika. Fa ny vaovao mahafaly, Jesosy dia zanak'Andriamanitra, nandresy ny fahotana izy. Ry tanora malala, nalazain'ny olona maditra isika, nalazain'ny olona mpanota be isika, dia ny vaovao mahafaly ambarako anao androany dia manana Jesosy nandresy ny fahotana. Izany hoe afaka nadio sy anafaka ny fahotantsika tanora ihany koa Jesosy. Ary tsy antsika tanora ihany fa antsika ray aman-dreny, ho antsika zatovo, ho antsika tanora zandriny, ny momban'ny olombelona rehetra dia hain' Jesosy ny manafaka ny fahotana, ary efa vita amin'ny teo amin'ny azo fijaliana izany. Ry tanora malala, mampanota antsika dia fahafatesana ny miandry antsika. Azadina fa amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra dia ny fitsanganany tamin'ny maty dia fandresena ihany koa ny fahafatesana izay miandry antsika mpanota rehetrarehetra. Noho izany, efa manana fanantenana isika fa mandresy ny fahafatesana. Ary zay mahatonga ny Jaona milaza, Jaona 1:5, 5:20, 7:20 dia mitantara fa Jesosy Kristy dia nampanantena fa izy ny fitsanganana maty. Raha sanatria mandalo fahafatesana eo mpanomponan'i Kristy dia mino fa rehefa ho avy izy dia hitsangana indray. Ary tanora malala, manahoana ny fiainana ara-panahintsika tandindon'ny fahafatesana ve, tandindon'ny fiamorana ve? Manahoana ny fiainam-panahintsika fa nampanantena Jesosy? Afaka anangana antsika indray, afaka hitarika antsika olom-baovao indray, ho tanora vaovao indray. Ary ny farany, Jesosy Kristy dia nandresy ny devoly teo amin'ny azo fijaliana. Izay ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ny nitarika antsika rehetra hanao ny ratsy dia ny devoly ry tanora malala. Ary izay no hita amin'ny Marka toko 10, voageja ny fanahy maloto ity tanora anankiray ity fa saingy nifanena tamin'i Jesosy. Tsy haiko hoe manahoana ny fifehezan'ny devoly antsika tanora ary amin'ny toerana misy antsika tsiray avy, na manahoana amin'ny endriny, manahoana ny fihezany antsika. Fa ny fantatro dia izao, manana Jesosy mpandresy ny devoly isika.
na manahoana endrika izay hanamezana antsika nagadrany antsika dia azadina fa Jesosy Kristy dia ambony lavitra no ny heriny devoly ko amin'ity ora sy fotoana ty. Inona no mampisalasala antsika tanora? Inona no mampisalasala antsika ray aman-dreny? Inona no mampisalasala antsika tanora zandry, ny ankizy mantoanto tsy hanantona amin'ny Jesosy? Lay Jesosy Mesia, lay Jesosy zanak'Andriamanitra, izy rery no niala tanaty sampokely, tsy niaraka tamin'ny mpianatra satria manana mission manokana izy dia hamonjy io tanora tany gerezany rena io. Manana mission manokana Jesosy mandritra ny herinandro dia ny hamonjy ianao. Ny faniriko dia handray amin'ny Jesosy isika ka atsapa fifaliana, atsapa fiadanana, atsapa aravona ary atsapa fanresena. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Vavakasika misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, misaotra fa Mesia ianao, misaotra fa zanak'Andriamanitra ianao. Ny fandrinay dia hanolotra ny tenanay ho anao zay, ka hitondra fifaliana, fiadanana, hitondra fandresena ho anay ny fananana anao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Isa tanora ho mangejany ety minitra sisa rehefa olamolao senao Kristy andeha mahirahira ene andeha mahira saina explore ny miaraminy ilaina aventurier Sia wani Jesosy